Zon'ny vahoaka ny misitraka foto-drafitr'asa mifanaraka amin'ny filany ary andraikitry ny ben'ny tanàna no mameno ny banga sy ny maharary ny vahoaka. Hoy Mamy Rakotompanahatra na Zokomamy, kandidà ho ben'ny tanàna, mitondra ny larina faharoa ao amin'ny kominina Antehiroka. Efa tokony nanana lisea nandritra ny 30 taona Antehiroka raha ny fangatahana natao an-taratasy sy ny fahazoana toerana ananganana izany no jerena. Hoy Edmond Radolamandimby, mpandinika fiarahamonina. Saingy tsy nipetraka ho vaindohan-draharaha izany ho an'ireo ben'ny tanàna ny Fandimby. Ny olom-bo fidy teo ka tafiditra mera, tsy mieritreritra ny ianao an'izany fa ny varotra fananana no anatin'ny lohany sy haka-fananan'ny kominina. Zahako tamin'ny taonan'ny tetezamitan'ny Zafy Albera vao tendry spesialisty teo satria mpiasam-panjakana dia efa nangataka taloha ny fokon'olona fa ny komity tokotany teo tsy nanatanteraka an'ilay fangataham-pokon'olona fa nataony taratasy fotsiny dia notazominy teo tamin'ny taona eo amin'ny tamin'ilay tetezamita 1992 dia nitohizako ny fangataham-pokon'olona nandany anakany ambaratonga maro hatrany amin'ny préfecture, hatrany amin'ny distrika, tonga hatrany amin'ny domaine, tonga hatrany amin'ny présidensin'ny république. Tsisy mahazo an'intsony fa efa voadidy ho an'ny fokon'olona. Efa hatramin'ny tokony hisy commune, tokony hisy lisivy. Manala fahasaranana amponina ny fipetrahan'izany ary ampandrosin'ny kominina bebe kokoa izay ambara ho vavahadiny arivo kanefa anitokana amin'ireo kominina manodidina tsy manana lisea. Mampalahelo Antehiroka ihany tsy manana lisea. Ohatra manana lisea Antehiroka dia tsy mandeha lavitra intsony ny ankizy fa akaiky io. Na mandeha tongotra aza dia tonga eo. Fa amin'izao fotoana izao mandeha lavitra ny ankizy mamonjy any Talakamaty, mamonjy any Ambohidratrimo, mamonjy Renivato, mamonjy any Ambohimanarina, mamonjy any Antananarivo. Dia kamo ny ankizy avy eo dia tsy mianatra fa aleo mijanona ambony miaraka amin'ny ray aman-dreny satria ny ankamaroan'ny olona aty mamboly no betsaka dia aleon'ny ankizy mamboly. Voatery miparitaka amin'ireo kominina manodidina azy arak'izany na mijanona amin'ny fianarana ireo tanora mahazo ny mari-pahaizana BEPC. Manena ny tahan'ny fari-pahaizana izany ary mihena manaraka izany ihany koa ny fandraisany anjara amin'ny fampandrosoana. Isan'ny tokony apetraka ho laharam-pahamehana ihany koa ny fandriam-pahalemana ka tafiditra anatin'izany ny fanazavana ny lalana sy ny fidiovan'ny tatatra tsy ho lasa fanararotan'ny olon-dratsy ho an'ny mpiasa mody alina. Tokony hatanteraka ireo ary tokony hanao vaindohan-draharaha ireo ny ben'ny tanàna manaraka ampipetraka ny Asina Antehiroka ka ho fitaratra amin'ny mahavavahadiny arivo azy. Ny ben'ny tanàna dia ray aman-dreny ao an-tanàna, ray aman-dren'ireo vahoaka ao anatin'ny tanàna iandreketany. Ary ny ray aman-dreny izany tokony halala amin'ny mararin'ny vahoaka, malala ny fiarahamiaina amin'ny vahoaka ary mahafantatra ihany koa ny tsy ampy amin'ny vahoaka ary mahay mifandray amin'ny olona avy any ivelany hanampy ny toerana iandreketany. Ny mararin'ny vahoaka izany mantsy hitanao ataoko hoe ohatra akaiky izao avy izao ny fahavaratra. Amin'izao fahavaratra izao ataoko hoe mararin'ny vahoaka ohatra fahadiovana, ataoko hoe canal raha avy be io orana io, aiza ny canal ivoahan'ny rano maloto, aiza zao, zay zao dia efa mararin'ny vahoaka. Andraikitry ny ben'ny tanàna miandraikitra an'izany zavatra any hoe ahoana ny fomba hanadiovana, hanamboarana ny canal mba hisian'ny zavatra madio ao anatin'ny kominina. Eo ihany koa ny fandriam-pahalemana. Ny fandriam-pahalemana zao hoe ahoana ny fiarahamonina amin'izao satria ataoko hoe raha avy ny orana, ahoana ny fiarahamonina hodin'ilay olona raha tratrariva, zany zao dia efa andraikitry ny ben'ny tanàna zany. Ny jiro sy ny rano mbola eo ihany koa ny jiro sy ny rano satria fantatritsika zany fa sahirantsika zao amin'ny rano na dia ataoko hoe avy ary ny orana ny rano tsy misy. Fa ny anay zao ny nataonay hatramin'izay dia ny manao forage sy lavadrano ary efa nataoko izany ary mbola hotohiziko satria ny antony izany zavadrano ilain'ny vahoaka. Ary ohatry ny ataon'ny Antananarivo ray manontolo rehetrarehetra zao rano mahory antsika, ny ben'ny tanàna maray aman-dreny zany tokony mitady hevitra ahoana ny anaovana ny rano ary io mila fiaraha-miasa amin'ny ohatra raha tsy ampy ny vola eo an-tanana manampy ny olona avy any ivelany, izay ny ilana fiaraha-miasa, ilana ny ray aman-dreny eo an-tanàna. Ilana an'ilay mitakosina ny vahoaka mba hidinana hifotony eo anatrehan'ny vahoaka ahafantarana ny mararin'ny vahoaka ny fotony satria raha mbola variana eny amin'ny saramba-bem-bahoaka aty ambonimbony na any ianao tsy voarainao ny tena mararin'ny vahoaka. Fa ianao zany midina hifotony, manontany, manadiady ny olona eny hifotony, izay vao fantatrao ny tena marary. Dia anjaranao mamaha an'izay amin'ny maray aman-dreny anao, ohatry ny fitazaina olona ao an-trano ihany hoe rehefa marary ny zanaka tsy fantatrao inona ny hitsaboana azy raha tsy ianao eo akaiky mahafantatra hoe marary an'izao io zanaka koa. Dia ohatr'izay koa ireo vahoaka ireo zanaka ireo anjaranao zany mahafantatra marary azy dia ianao no mitsabo azy. Ny eto Antehiroka moa zany tsapantsika
anteroko zany no vavadiny arivo, ary amin'ny vavadiny arivo azy tokony ho modely fa tsy tsika indray no ataon'ny olona tondromolotra hoe ny avy any amin'ny vavadiny tsy mivoha dia lasa tsy mandrosona ny firenena ary. Tokony itsika ny androso ary ampandroso zay ezaka avaty amin'ny fotony no mandeha voalohany, eo zao dia efa tsapantsika hoe inona mibanga amin'ireo vahoaka rehetra dia zay le tiany hovana, ary io mila fifandraisana amin'ny olona avy any ivelany satria na tianao zavatra raha mera ny ben'ny tanàna io tiako tenenina io, raha tsy ampy ho vola satria ny olona nandoha hetra ary io hetra io ny afaka anaovana asa soa atao anatin'ny commune, fa rehefa tsisy io hetra io tsy maintsy mila fanampiana avy any ivelany. Io zany fahaizana mifampiraharaha amin'ny mpandraraha sy ny tompona société ao anatin'ny commune misy anao sy ny avy any ivelany hoe mba te hampandroso an'izao zay, inona ny azonareo hanampiana anay. Fahaizana mifandray amin'ny olona koa zany ilaina amin'ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Foto-drafitrasa zao dia fampianarana tsisy mihitsy eto, ny fampianarana misy karazany fa nisan'ny fokontany eto aminay anankisivy fa nefa tsisy lycée eto hatramin'izao. Io lycée io zany mila ezana satria raha mianatra ny zanakitsika eto rehefa tafahala ao amin'ny CG vao afaka BBC zany lasa miova fianarana, miova commune misy azy, fa eto amintsika tsisy lycée ary ezana natao ny taratasy mantsy efa niezahan'ny fokon'olona niaraka amin'ny misy conseil miaraka amin'izay ny tena responsable ny taratasy ny ananganana lycée io dia ezana avitaina, ary io nefa mila fanampiana avy any ivelany zay araka ny teneniko teo zay hoe fampiraharaha amin'ireo olona na tompona société na mpanambola dia azo atao zany rehetrarehetra zany.